Ny tsara ho fantatra momba ny finoana Islamo. Iarahantsika rehetra mahalala fa isika olombelona dia tsy niforona ho azy, ary tsy nahary ny tenantsika ihany koa, fa nisy tompo nahary dia ilay tompony izao tontolo izao. Mazava ho azy fa tsy nahary antsika fahatany izy, fa tsy maintsy misy antony sy fahendrena lehibe amin'izany, ka ny adidy lehibe indrindra mipetraka eo antsoroky ny olombelona tsirairay dia ny fahafantarana an'ilay tompony izay nahary azy, ny fahafantarana ny antony sy ny fahendrena amin'ny nanamboarana azy. Ny lalana sy fomba ahafantarana an'ny tompo sy ahafantarana ny antony sy ny tanjona amin'ny nanamboarana antsika dia tsy misy afa-tsy avy aminy sy amin'ny alalany irery ihany. Izy ihany no afaka mampahafantatra antsika ny momba izany. Ny olombelona nefa tsy afaka mahita mivantana an'ilay tompo-pahary, ary iarahantsika mahalala ihany koa fa izy dia tsy niresaka tamin'ny sambatan'olona, fa ny fomba izay niresahany tamin'ny zanak'olombelona dia tamin'ny alalan'ireo hafatra sy fanambarana izay nampitondrainy ireo iraka sy mpaminany izay nalefany, ka ireto farany no nampita izany tamin'ny vahoaka nandefasana azy ireo. Ireo iraka sy mpaminany ireo dia olombelona ihany, saingy nosafidiny manokana izy ireo mba hampita ny hafany amin'ny zanak'olombelona, ary nataony ho modely sy ohatra velona falentahaka amin'ny lafim-piainana rehetra, satria izy ireo no olombelona tsara sy mendrika ary tonga lafatra indrindra. Nalefany izy ireo mba ampianatra ny olona hoe iza marina ilay tompo nahary azy ireo, inona no tanjona amin'ny fisian'izy ireo, inona no tokony ataon'izy ireo eto an-tany, inona no miandry azy ireo aorian'ny fahafatesana sy ny sisa. Ndeha ary isika hihaino fanambarana iray lehibe avy amin'ny tompony izao tontolo izao, manambara ny antony nanamboarany antsika olombelona, fanambarana izay voarakitra ao anatin'ny boky masina Qur'an amin'ny andininy masina iray hoe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ary tsy nahary ny jiny sy ny olombelona aho afa-tsy hanompo ahy. Ka ny antony nanamboarany antsika olombelona arak'izany dia ny hanompo azy, ary hitory sy hampianatra izany indrindra no nandefasany ireo iraka sy mpaminany rehetra ireo. Hoy izy amin'ny andininy masina iray ao anatin'ny boky masina Qur'an manao hoe ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Arefa nandefa iraka isaky ny vahoaka tsirairay tokoa izahay, iteny hoe manompoa ani Allah ianareo ary alavironareo ny tompo sandoka. Ka samy nilaza tamin'ny vahoakan'izy ireo fa ilay tompo-pahary dia tokana ihany, izy irery ihany no mendrika sy mananjo tompoina, ary ny fanompoana rehetra atao amin'ny zavatra hafa ankoatra azy dia zava-poana sy tsinotsinona avokoa ary tsy ekeny mandrakizay. Io afatra lehibe io dia nombonan'ireo mpaminany sy iraka rehetra, tsy niantso ny olona hanompo ny tenan'izy ireo, fa hanompo an'ilay tompo-pahary izay naniraka azy ireo, ilay tompon'izao tontolo izao. Ny hany mba nampiavaka azy ireo dia ireo lalàna samihafa izay nentin'izy ireo, satria samy nampitondraina lalàna mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy toerana nisy azy tsirairay avy izy ireo, fa ny fotom-pinoana kosa dia iray tsy miova. Fa ny mahatonga ny olona maro nivaona tamin'ilay hafatra sy fampianarana fototra izay niombonan'ireo iraka rehetra nalefa teto an-tany, dia satria ireo hafatra tena izy tany am-boalohany izay nentin'ireo iraka sy mpaminany ireo dia saika efa very avokoa, na koa novany ireo taranaka ny fandimby izay nandray izany fanambarana sy hafatra izany taty aoriana, ka nampian'izy ireo hevi-dravina sy fadifady ary finonom-poana sy fanompoan-tsampy maro isan-karazany, na koa hevitra filôjofika tsy mitombina sy tsy marina. Tsy navela ny tompo Allah irery tsy misy pitarika nefa ny olombelona, fa nandefasany iraka sy mpaminany maro ny fanesy mba amoa sy amelona indray ilay afatra tany am-boalohany, ary amerina ny olona
amin'ny lalana marina. Ny voalohany tamin'ireo iraka nalefa ny Allah dia i Noa, ary tonga ny fandimby taoriany tao anatin'ny taonjato maro ny fanesy ry Abrahama, Mosesy, Jesoa alayhimussalam, izay samy nirahina manokana ho amin'ny vahoaka ny tsirairay avy. Ary teo anelanelan'izy ireo dia nisy iraka sy mpaminany maro ihany koa. Ny farany indrindra tamin'izy ireo dia i mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam, izay tonga taoriany mpaminany Jesoa alayhi salam. Nisy taonjato 5 nanelanelana azy roa, ary tsy nisy mpaminany teo anivon'izany. Nalefa ny Allah i mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam mba hitondra ilay afatra farany dia ny finoana Islam. Ka amma mpaminany farany azy dia novalavalainy Allah sy narovany tanteraka ny fanambarana izay nampitondrainy azy dia ny boky masina Qur'an, izay loharano akana ireo fotom-pinoana sy lalàna rehetra mameny fiainana. Nataony mifanaraka tanteraka amin'ny toerana sy vanim-potoana rehetra ireo lalàna izay finosiny, ary nataony ho any zanak'olombelona iray manontolo. Arak'izany, ny finoana Islam dia manan-kery amin'ny toerana sy vanim-potoana rehetra mandra-pahatonga ny andro farany, ka tsy mitady hafatra hafa intsony ny olombelona aorian'izany. Famaritana ny finoana Islam sy ny fanompoana. Ny teny hoe Islam dia mifono ireto hevitra ireto. Voalohany, fanoloran-tena sy fanetrentena. Ny finoana Islam arak'izany dia midika hoe fanoloran-tena feno ho an'i Allah amin'ny alalan'ny fanokanana azy amin'ny fanompoana, ary fanetrentena ho azy amin'ny alalan'ny fankatoavana ny baikony na didy izany na fandrarana. Faharoa, fiadanana sy fandriam-pahalemana. Ka raha tambatra ireo hevitra roa ireo dia midika fa tsy ahazo ny tena fiadanany fo sy ny saina ary ny vatana ny olona iray afa-tsy amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ho an'i Allah sy fanetrentena eo anatrehana ary fankatoavana azy. Ka mba ahazona izany fiadanana sy fandriam-pahalemana izany dia tonga ny finoana Islam nitondra hitsindalana feno mirakitra ambaratonga telo entina mitaiza sy manadio ireo zavatra telo lehibe mandrafitra ny tenany olombelona tsirairay dia ny vatana sy ny saina ary ny fanahy. Ireo ambaratonga telo lehibe amin'ny finoana Islam. Voalohany, fanoloram-batana na fanetrem-batana ho an'i Allah izay antsoina hoe Islam. Faharoa, fanolorana ny fo na fanetrem-po ho an'i Allah izay antsoina hoe iman. Fahatelo, fanoloram-panahy na fanetrem-panahy ho an'i Allah izay antsoina hoe ihsan. Ny fanoloran-tena ho an'i Allah arak'izany dia fanolorana ho azy ireo zavatra telo ireo amin'ny alalan'ny fampiasana azy ireo amin'ny fanompoana azy mba ahatontosa araka ny tokony ho izy ny fanompoana izay antony nanamboarana antsika zanak'olombelona. Ary ny fanompoana amin'ny finoana Islam dia tsy mijanona fotsiny amin'ireo fanompom-pivavahana fa mifono zavatra maro dia maro, satria voafono ao anatin'izany avokoa ireo zavatra rehetra tiany Allah sy ankasitrahany amin'ireo teny sy asa na mibaribary na koa miafina. Ka ny finoana Islam dia mametraka fa ahazoany olombelona valisoa eo anatrehany Allah avokoa ireo asa soa rehetra izay ataony raha mahafeno ireto fepetra roa ireto. Voalohany, natao tamin'ny fikasana madio ho an'i Allah, ka ny tanjona tamin'ny fanaovana azy dia ny mba ahazoana ny afalia ny tompo Allah sy ny fankasitrahana, fa tsy natao ho an'ny tompo sandoka na koa noho ny fireharehana sy ny sisa. Faharoa, natao mifanaraka amin'ny endrika sy fomba izay nofaritany Allah fa tiany anaovana izany asa izany, izany hoe mifanaraka amin'ny fampianarana ilay iraka izay nalefany. Ka ny fanaovana soa amin'olona, fanajana ireo ray aman-dreny, fikarakarana tsara ny vady aman-janaka,
fifandraisana tsara amin'ny mpifanolo-bodirindrina amin'ny tena, fanalana ireo zavatra manelingelina ny mpandehany amin'ny lalana, fitenenana ny marina, fanampiana ny olona sahirana, fandeferana, eny fa hatramin'ny fitsikina amin'ny hafa, fiarahabana olona sy ny sisa. Izany rehetra izany dia asa soa ahazona valisoa avokoa raha natao tamin'ny fikasana tsara, izany hoe natao hitadiavana ny hafaliany Allah sy ny fankasitrahana. Mba alefa sary an-tsaina ny olona izay manompo mandrakariva ani Allah amin'ny vatany sy ny sainy ary ny fanainy, hoe ahoana ny fahasambarana sy ny fiadanana iainana zany olona izany. Ary mba alefa sary an-tsaina ihany koa ny fandriam-pahalemana izay ho hita eo amin'ny fiarahamonina iray raha toa izany avokoa ireo mponina ao anatiny. Ireo fototra 5 iorenan'ny Islamo. Ny fototra voalohany dia ny fijoroana vavolombelona fa tsy misy tompo mendrika ho tompoina marina afa-tsy Allah, ary Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia iraky Allah. Ny finoana tompo-tokana no fototra lehibe indrindra amin'ny finoana Islamo. Tafiditra anatin'ny finoana Islamo ny olona iray amin'ny alalan'ny fanekeny sy fitenenany hoe mijoro vavolombelona aho fa tsy misy tompo mendrika ho tompoina marina afa-tsy Allah, ary Muhammad dia iraky Allah. Izany dia tononina amin'ny teny arabo hoe ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Ny dikan'io teny io dia toy izao: fandavana tanteraka ireo zavatra rehetra izay tompoin'olona akoatra ny Allah ilay nahary an'izao tontolo izao, satria tompo sandoka sy tsy marina avokoa izy ireny, ary zavaboary sy mpanompo avokoa ka tsy mendrika ho tompoina na dia kely aza. Ary fanekena fa Allah irery ihany no tompo marina sy mendrika ho tompoina, satria izy irery ihany no nahary an'izao tontolo izao sy tompo ny fanjakana sy fandidina ao anatiny. Ny finoana fa Allah irery ihany no tompo azo tompoina dia mitaky ny fahafantarana ny fomba entina manompo azy, ary tsy fantatsika izany raha tsy tamin'ny alalan'ny iraka izay nalefana, satria izy no nitondra ny hafatra avy tamin'ny Allah izay mampianatra ny zavatra rehetra. Ka tsy maintsy inoana araka izany ilay iraka izay nalefana, ary ny finoana ilay iraka dia midika hoe finoana izay nolazainy sy fankatoavana ireo baikona, ary fanompoana ani Allah araka ny fampianarana izay nentiny. Allah dia efa nanambara mazava tsara fa tokana izy, ary efa nambarany ihany koa fa ny fanompoana rehetra dia tsy azo atao afa-tsy ho azy irery ihany. Ka izay mitsipaka izany dia efa nikomy azy, ary izay tsy manaraka ireo iraka izay nampitondrainy ny hafatra ho amin'ny zanak'olombelona ihany koa dia efa nikomy azy. Izany no mahatonga n'io teny io ho varavarana idirana amin'ny finoana Islamo, ka ny fanekena na fanoerana izany no mampiavaka ny mpino Islamo amin'ny tsy mpino. Ny fototra faharoa dia ny sala, izany hoe ny fanompoam-pivavahana. Ny sala indimy isanandro dia adidy tsy maintsy atao ani Allah, ary izany dia fifandraisan'ny mpanompo amin'ny tompony. Ao anatin'izany izy dia midera ani Allah amin'ny fiderana maro samihafa sy mangataka aminy izay zavatra tiany angatahiny, ary manetry tena eo anatrehany amin'ny fony sy ny sainy ary ny vatany iray manontolo. Alohany anatanteraka ny sala, ny mpino Islamo dia midio tanteraka satria hitsangana eo anatrehany Allah ilay tompo nahary an'izao tontolo izao. Ny lehilahy dia voadidy anao izany any amin'ireo trano fivavahana masjid, fa rehefa tena tsy afaka kosa dia afaka manangana izany izy n'aiza n'aiza ny toerana misy azy, ankoatra ireo toerana izay tsy mendrika sy tsy madio ho an'izany. Ny vehivavy kosa dia tsy sakanana anatanteraka izany any amin'ny masjid, fa ny fanaovany azy ao an-tranony no tena tsara. Ireto avy ireo fotoana natokana anatanterahana izany: amin'ny maraina vao mangiran-dratsy, amin'ny mitatao vovonana, amin'ny tolakandro, aorian'ny filentehan'ny masoandro, ary rehefa tena miditra ny alina.
anisan'ireo lesona lehibe izay fonosiny. Ny sala dia anisan'ny mariky ny fitoviana eo amin'ny mpanan-karena sy ny mantra, ny mpitondra sy ny entina. Tsy misy fanavakavahana ara-pirazanana na ara-bolokoditra, satria rehefa manatanteraka izany ireo mpino Islamo dia miara-mitsangana sy mitambatra ao anatiny filaharana iray, ny soroka mifampipetaka ary miara-miankohoka eo anatrehan'i Allah izy rehetra amin'ny fitodiana iray ihany. Ny fanatanterahana ny sala miaraka any amin'ny masjid dia manamafy ny firahalaina sy ny fifankatiavana eo amin'ny sampino ary mahatonga azy ireo hifankafantatra. Raha marary ohatra ny iray amin'izy ireo ka tsy hita tao amin'ny masjid dia fantatra avy hatrany ary miezaka mamangy azy izy ireo. Ny sala ihany koa dia manamafy sy mampitombo ny finoana ani Allah ary mitaiza ny olona ho amin'ny fitondrantena ambony sy mendrika tanteraka ary manampy azy ihany koa amin'ny fanadiovany ny fony ka mahatonga ny mpanao sala ho lavitry ny fakapanahy sy ny fitoaman-dratsy. Ny fototra fahatelo dia ny zaka, izany hoe famoahana ampahan-karena. Ny mpino Islamo dia voadidy hamoaka ampahana amin'ny karazam-pananana sasantsasany eo am-pelatanany rehefa mahatratra na mihoatra fetra manokana izay efa voafaritra izany fananana izany ary tsy nilatsaka ambanin'izany nandritry ny taona iray. Kely dia kely ny ampahany avoakany raha oharina amin'ilay fananana satria 2.5 isan-jato ihany na ambonin'izany kely, ary mandritry ny taona iray dia indray mandeha fotsiny no amoahana izany, afa-tsy amin'ireo vokatry ny tany izay misy zaka, satria ny famoahana izany dia amin'ny fotoana iotazana na ijinjana ny vokatra. Ary ny zaka dia tsy natao omena nizaniza, fa efa misy andian'olona voafaritra azo omena azy, ka ny voalohany indrindra amin'izany dia ireo mahantra sy sahirana. Anisan'ireo lesona lehibe izay fonosiny. Ny zaka dia manadio ny arena ary mampitombo sy mampiroborobo izany arena izany sy ny fahasoavana azo avy aminy ary mampateza azy. Ny zaka dia mampitombo ao amin'ny mpino Islamo ny toetsaina malala-tanana, tia manampy ny hafa ary manala aminy ny fitiavan-tena sy ny fahirana. Ny zaka ihany koa dia mampiena sy manala izay mety ololom-po sy fialonana ananany mahantra manoloana ireo mpanana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fototra fahaefatra dia ny fifehezana na fifadinkanina mandritra ny volana Ramadany. Ny fifehezana dia tanterahin'ireo mpino Islamo isan-taona mandritra ny volana Ramadany izay volana fahasivy amin'ny calendrier islamika. Ny hoe mifehy dia midika hoe tsy misotro rano sy tsy mihinan-kanina ary tsy manao firesana ara-nofo manomboka amin'ny maraina vao mangiran-dratsy ka hatramin'ny filenten'ny masoandro. Tsy vitany mamey tena amin'ireo zavatra ireo ihany ny mpifehy, fa mamey tena ihany koa izy tsy hiteny ratsy na hanao asa ratsy. Anisan'ireo lesona lehibe izay fonosiny. Ny fifehezana dia mampianatra ny olona hiaina amin'ny fahamarinana ary manamafy sy mampitombo ny fahatahorana ani Allah ao am-po, ary mitaiza ny olona amin'ny fahadiovam-po ihany koa izany ka mahatonga ny fanatanterahana ny fanompoana ho ani Allah irery ihany, fa tsy noho ny fireriana sy ny sisa, satria rehefa mifehy vava ny olona iray dia tsy misy mahafantatra izany ny mpiarabelona aminy fa mijanona eo aminy sy Allah irery ihany izany. Ny fifehezana dia mampitombo ny fiaretana sy ny fahaiza mamey tena sy mamolaka ny sitrapo, ary mahatonga ny olona hahatsapa ny fahoriana sy ny fijaliana iainan'ireo olona mahantra izay zara raha mahita ankoanina, ka mahatonga azy hanana fangoram-po amin'ny mpiarabelona aminy, indrindra fa ireo mahantra sy sahirana. Ny fototra fahadimy dia ny hajj, izany hoe fivahinina masina atao any Makka na la Meka.
Ny hajj dia asa fanompoana izay tsy maintsy tanterahina indray mandeha mandritra ny fiainana iray manontolo ho an'izay manana fahefana ara-batana sy ara-bola. Misy fotoana manokana natao hanatanterahana izany, ka mandritra io fotoana io dia piano Islamo atapitrisany avy amin'ny vazantany efatra no mankany Makka mamaly ny antsony Allah. Anisan'ireo lesona lehibe izay fonosiny, ireo mpanao ny fivahiniana masina dia mitovy fomba fitafy avokoa, na ny mantra, na ny mpanana, na ny mpitondra, na ny entina, ary miaraka izy ireo manatanteraka ireo fanompom-pivavahana maro samihafa izay atao mandritra ny hajj. Izany dia manamafy ny foto-kevitra iray lehibe izay ijoroan'ny finoana Islamo dia ny tsy fisian'ny fanavakavahana na amin'ny firazanana sy fiaviana na ara-kolotsaina sy volkoditra, satria ny mendrika sy manamboninahitra indrindra eo anatrehany Allah dia izay tena endry aminy sy manam-pahatahorana indrindra. Raha ireo rehetra voalaza ireo no atao bangotokana dia hita fa misy ny karazana fanompoana izay mifantoka amin'ny ezaky ny vatana, ary ao ny mifantoka amin'ny famoahana amin'ny arena, ary ao koa ny manambatra azy roa. Ary hita ihany koa fa misy amin'izy ireo no tanterahina isanandro, ao ny tanterahina mandritra ny iray volana isan-taona, ao ny tanterahina indray mandeha isan-taona, ary ao ny voadidy indray mandeha mandritra ny fiainana iray manontolo. Ka alefo saran-tsaina ny olona izay nahatontosa azy rehetra ireo antsakany sy andavana, ary nahazo an'ireo lesona izay notanisaintsika ireo sy ny maro hafa ankoatra ireo. Alefo saran-tsaina ny fahasambarana sy ny fiadanana lehibe izay iainan'izany olona izany, sambatra ara-panahy, milamina ara-tsaina ary miadana ara-batana. Ireo fototra enina iorenany imany na fotom-pinoana. Voalohany, finoana ani Allah. Ny mpino Islamo dia mino tanteraka fa Allah irery ihany no mendrika sy mananjo tompoina. Ny zavatra rehetra ankoatra azy dia mpanompony ary miankina aminy avokoa, ka tsy misy amin'izy ireo no mendrika ho tompoina na dia iray aza. Izy irery ihany no nahary sy tompony fanjakana ary tompony fandidina amin'izao tontolo izao, tsy misy mikambana aminy amin'ny fanjakany. Azy ireo anarana tsara indrindra sy ireo toetra ambony sy lavorary ary mendrim-piderana indrindra, tsy misy mitovy aminy amin'izany. Izy ilay tsy toa, ilay tsy misy fiandohana sy fiafarana, ilay be indrafo, ilay be fiantrana, ilay pahary, ary izy ilay miay ny fivelomany zavatra rehetra. Izy ilay tokana, izy no itodiany zavaboary iray manontolo amin'ny zavatra rehetra, tsy niteraka ary tsy nateraka, tsy misy zavatra mitovy aminy na dia iray aza. Faharoa, finoana ireo anjely. Izy ireo dia zavaboary tsy hita maso, namboariny Allah avy tamin'ny azavana. Zavaboary madio, tsy misakafo, na misotro, na matory, ary tsy mitsipaka na oviana ny baikon'ilay nahary azy ireo. Izy ireo dia manompo tsy tapaka ny Allah, ary mitsangana manatanteraka mandrakariva izay nandidiany azy ireo, ka mpanompo avokoa izy ireo fa tsy natao ho tompoina. Misy amin'izy ireo no mpitondra hafatra mandeha amin'ireo iraka sy mpaminany, anjely Gabriel na fanahy masina. Misy koa ny mpaka ny fofonainy zavaboary, ary misy ihany koa ny mpanoratra ny asa ataony zanak'olombelona na tsara na ratsy, sy ny ankoatra ireo amin'ireo zavatra izay nampanaoviny Allah azy ireo. Maro dia maro ny isan'ireo anjely, ary tsy misy mahafantatra ny isan'izy ireo afa-tsy Allah ilay nahary azy ireo ihany. Fahatelo, finoana an'ireo iraky Allah rehetra ary tsy manisy fanavahana eo amin'izy ireo.
voalaza amin'ny andiny masina iray ao anatin'ny boky masina Qur'an hoe amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi nino izay nampidinina taminy avy tamin'ny tompony ilay iraka ary koa ireo mpino izy rehetra dia samy nino ni Allah sy ireo anjeliny sy ireo bokiny ary ireo irakany avokoa ary miteny izy ireo hoe tsy manavaka na dia iray amin'ireo irakany izahay. Ny mpino Islam dia mino tanteraka fa Allah dia nandefa iraka iray na maromaro amin'ny vahoaka tsirairay izay olombelona tahaka antsika ihany saingy nofidiny mba ampita ny hafany ka niantsony vahoakan'izy ireo mba hanokana ny fanompoana rehetra ho an'i Allah ary hikomy ireo zavatra rehetra izay tompoiny sasany ankoatra azy. Olona marina izy ireo ary nahazo fanambarana marina avy tamin'ny Allah, olona mahitsy, mendrika, tsara, matahotra ny Allah ary olona azo antoka tanteraka sady tsara indrindra amin'ny zavaboary ary lavitra ny fanompoan-tsampy hatramin'ny fahazazan'izy ireo. Notariny Allah amin'ny lalana mahitsy hatrany izy ireo ary nitarika ny vahoakany ho amin'ny lalana mahitsy ihany koa ary ny afatra nomeny Allah azy ireo dia nampitainy avokoa. Ny Qur'an dia mitanisa 520 amin'izy ireo ary manamafy fa mbola misy maro ankoatra ireo izay notanisainy. Anisan'ireo mpaminany ireo i Noa, Abrahama, Ismaela, Isaka, Jakoba, Josefa, Mosesy, Davida, Salomon, Jona, Jesu ary ny farany dia i Muhammad alayhim as-salatu was-salam fiadanany Allah sy tsodranony ho amin'izy ireo. Ny mpaminany tsirairay dia nalefa ho amin'ny vahoaka voafaritra fa i mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kosa dia nalefa ho amin'ny zanak'olombelona rehetra. Marina fa ny Baiboly amin'ny endrika misy azy ankehitriny dia mbola manambara mazava tsara ny fahatongavan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa efatra ny finoana ireo boky rehetra nampidin'ny Allah amin'ny endrika izy ireo tena izy tany amboloany. Ireo soratra masina ireo dia mifono ireo fanambarana izay voarainy ireo iraka mba hitarian'izy ireo ny vahoakany tsirairay avy ho amin'ny lalan'ny fahitsiana sy fahamarinana. Ny voatonona ao anatin'ny Qur'an dia ireo takelaky Abrahama, Torah an'i Mosesy sy Zabur, Salam an'i Davida ary Evanjely an'i Jesu. Indrisa nefa fa niaram-panovana avokoa ireo boky voalaza etsy ambony talohan'ny fahatongavan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na very mihitsy aza. Ka nampidin'ny Allah tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ny Qur'an masina ary nataony izany ho fanambarana farany sy ho taridalana ho an'ny zanak'olombelona. Mba alevisaran-tsaina ny olona iray izay makatahaka n'ireo mpaminany sy iraka nalefa ny Allah amin'ny fiainany ray manontolo no sady mitazona ny boky izay mirakitra ny tenin'ny Allah ilay naharany izao tontolo izao, boky izay feno fananarana sy fahitsiana izay marina avokoa ireo zavatra nambarany ary rariny avokoa ireo lalàna fonosiny mba eritrereto ny fahitsiana ho azon'izany olona izany sy ny fahasambarana izay iainany. Fadimy ny finoana ny andro farany. Ny Qur'an dia manambara fa ny fiainana eto an-tany dia fisedrana fotsiny ihany ho an'olombelona, hitsapana azy ireo na anaraka na tsy ireo zavatra nanirahany Allah azy. Ka tokony anao asa soa sy hanompo an'i Allah mandrakariva arak'izany ny olombelona mba hiomanana ho amin'ilay fiainana mandrakizay aorian'ny fahafatesana. Amin'ny andro farany, ilay andro ny fitsarana, ny olombelona dia atsangana amin'ny maty ary ajoro eo anatrehan'i Allah miaraka amin'ny asa rehetra nataon'izy ireo tetỳ an-tany mba ho tsaraina amin'izany. Ka misy amin'izy ireo no ahazo ny famindram-po
noho ny finoana marina nananany sy ny asa soa vitany ka iadana mandraka izay ao amin'ny paradisa. Ary misy koa ireo hosaziana sy atsipy ao anatin'ny afobe noho ny fikomiana sy asa ratsy izay nataony tetỳ an-tany. Ao anatin'izany finoana ani Allah sy ny andro farany izany, ny finoana Islamo dia mitaiza ny olona ary mampiditra lalina ao am-pony sy ao an-tsainy fa Allah dia eo lalandava, mahita sy mandre ny ataony tsirairay, tsy misy miafina aminy izany ary mbola ho tsarainy amin'izany avokoa izy ireo. Ka raha tsara ny natao dia tsara ny valiny, fa raha ratsy kosa dia ratsy toraka izany ihany koa ny valiny. Ny finoana izany dia misintona ny olona sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mba hanaja mandrakariva ireo lalàna mifehy ny fitsipim-pitondrantena, tsy noho ny tahotra olona na noho ny fanerena avy aty ivelany, fa noho ny fahatahorana ani Allah iririany. Mba alefy sarantsaina ny fiarahamonina izay voataiza tahaka izany ka tafiditra lalina ao am-pony ny finoana toy izany, mba eritrereto ahoana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana izay anjaka ao. Fahenina, ny finoana ny lahatra. Ny mpino Islamo dia mino sy manaiky tanteraka ny fisian'ny lahatra. Mino tanteraka izy fa ny zavatra rehetra manjo azy amin'ny fiainany, na tsara na ratsy, dia mitranga satria sitraky Allah. Manana fahendrena sy fahalalana feno sy lavorary tanteraka Allah. Fantany avokoa ny efa lasa sy ny mbola ho avy rehetra ary tsy misy zavatra miafina aminy. Ny zavatra rehetra dia efa voasoratra avokoa. Ka izay sitrany itranga ihany no mitranga amin'izao tontolo izao. Satria azy izany ary tsy misy zavatra mandalo amin'ny fanjakany afa-tsy izay sitrany ihany. Ary izy no pahary ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra izay asehony dia misy dikany avokoa. Ny adia tsy takatry ny saintsika sy tsy azontsika avokoa aza. Noho izany ny mpino Islamo dia manaiky tanteraka ny lahatra napetraky Allah amin'ny fiainany. Izany finoana izany dia mahatonga azy hanana fahatoniam-po sy filaminan-tsaina amin'izay rehetra manjo azy, ary mahatonga azy tsy ho kivy manoloana ireo vesatra maro isan-karazany mianjady amin'ny fiainany, fa miaritra mandrakariva. Ny mpino Islamo amin'ny finoany ny lahatra dia manao ny ezaka rehetra izay vitany mba ahazoany izay mahasoa azy sy analavirany izay mitondra ratsy aminy, saingy tsy miantehitra amin'ny ezaka izay ataony, fa mametraka kosa ny fitokiany amin'ny Allah ilay tompony zavatra rehetra. Ka raha miezaka izy nefa tsy azony ny zavatra ilainy dia tsy kivy izy, fa makasitraka hatrany satria fantany fa izany dia lahatra avy amin'ny Allah ary misy fahendrena avokoa ao ambadika izany. Ny fototra iorenany ihsan. Ny teny hoe ihsan dia midika arabaky teny hoe fanaovana soa sy fanaovana zavatra amin'ny fomba tena lavorary indrindra. Ary rehefa nanontaniana ny amin'izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia niteny izy hoe ihsan dia fanompoanao ani Allah tahaka ny hoe mahita azy ianao, fa raha tsy vitanao izany dia ny fanompoanao azy amin'ny fahatsapanao fa izy mahita anao. Ny olona iray rehefa manompo ani Allah ampitiavana feno sy manantena ireo valisoa avy aminy hany ka manompo azy tahaka ny olona mahita azy, izany olona izany dia tsy maintsy hiezaka anatontosa antsakany sy andavany ny fanompoana ani Allah ka hanao izany amin'ny endrika tsara sy lavorary indrindra, ary tsy vitan'izany ihany fa hiezaka hanao tsara sy aneo atsaram-panahy feno amin'ny mpiarabelona aminy, eny fa na amin'ny biby aza. Torak'izany ihany koa ny olona iray izay manompo ani Allah amin'ny fahatahorana azy sy fanalavirana ny saziny, ka hanompo azy amin'ny fahatsapana mandrakariva fa Allah dia mahita sy manaramaso azy, izany dia manosika n'ilay olona hanao ny fanompoana
amin'ny endrika tsara sy lavorary ihany koa ary manosika azy hanao tsara hatrany amin'ny fiainany. Ka izany no mahatonga io ambaratonga io ho ambony indrindra amin'ny finoana Islamo satria ny fanahin'ilay olona mihitsy no atolony any tompony izay nahary azy. Mba eritrereto ny olona iray izay manompo any Allah tahaka ny mahita azy, na koa manompo azy amin'ny fahatsapana tanteraka fa Allah dia mahita azy. Mba alevo sarantsaina ny vokatra izany fanompoana izany eo amin'ilay olona sy ny fomba fiainany miaraka amin'ireo mpiarabelona aminy. Koa ry mpiaino ajaina, miantso anao amin'ny mpitiavana mba hanaraka ny finoana Islamo, ilay finoana izay hitondra anao amin'ny tena fahasambarana eto an-tany sy any ankoatra, ilay finoana izay narahin'ireo iraka sy mpaminany rehetra nandalo teto an-tany.